Amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia makasika izay fanatanjahantena ho an'ny daholobe izay ihany mitondra fanazavana mikasika an'ilay izay ny talehan'ny AMS andriamatoa Ranaivoson Patrice mitondra fanazavana mikasika ny inona marina moa zany no andrasana amin'ireny mpiofana ireny mba ampiroboroboana ny fanatanjahantena ho an'ny daholobe eto amintsika. Ny mpiofana dia efa voalaza teo hoe tafiditra anatin'ny programma fampiofana ny académie de sport. Ny andrasana amin'ireo zany dia andeha hiparitaka mpiofana n'ilay ataontsika hoe mpanetana fanatanjahantena ny hoandretra na animateur de sport tous. Ny résultat andrasana zany dia hiparitaka ny fahaiza-manaon'izy ireo ary horaisin'ny tanora ny ambanivolo zany atao fiasana fitaovana anaparitaka ny sport ary hanao fanatanjahantena daholo tanora, vehivavy, zokiolona, ny efa nahazoazo taona ary hotrandrahana daholo zany amin'izao fotoana izao ny ireo fanatanjahantena nentim-paharazana izay fitaovana tokony aneo ny mamalagasy malagasy. Mijanona amin'ity ihany ve sa mbola misy andihany manaraka ny amin'ny fampiofanana izay omenareo? Fanombohana zany zao ary programme tsy akijanona intsony zany ny académie nationale de sport. Ary io tsy hoe ny sport pour tous ihany fa ho avy ny fanofanana inspecteur de la jeunesse et des sports, ho avy ny fanofanana n'ireo coach anatin'ny fanatanjahantena avo lenta koa zany. Fa raha iverenantsika zany ny sport pour tous dia tsy maintsy mahazo fampiofanana ny faritra 2020 ary ny tanjona amin'ny taona 2024 zany dia tratratra any amin'ny village 10,000 ano any zany tokony azo an'izay traikefan'ny fanatanjahantena ho an'ny daholobe zay. Amaranantsika tanteraka ny fotoana dia vaovaon'ny baolina kitra tsy misy sary izy ity fa lalao iraisam-pirenena karazany fanomanantena ihany tany Frantsa tany izay niaonan'ny ekipa-pirenena malagasy ny Créteil izay Ligue 2 any Frantsa moa zany nisaraka tsala 2-0 ny ekipa-pirenena malagasy sy ny ekipa-ny Créteil, zany hoe isika malagasy no nitarika foana tamin'ny isa raha ny vaovao azo avy any an-toerana saingy tany amin'ny minitra farany tsiravana vaovao sahala ny ekipa-ny Créteil izay isay ka dia nalasa ny isa 2-0. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fandarantsika amin'ity hariva ity. Isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa namana teknisianina, namana Bosco Solomenanjanahary, namana Andritiana Patrice niarana natotosa ny fandaharana mahery hatramin'ny farany. Velomatoa.